ny fahalehibiazany a, ny zava-bitany a, na ny tombon'andro izay mbola omeny antsika aza dia efa tsy azontsika saisaina akory izany a, ka noho izany a mendrika ho deraina loatra ny andriamantsika. Dia iroso mifidy arahana isika dia misy rava moa zany amin'ny lafiny teknika hanolotra ny hira, dia hiaraka izao hiaino azao hira anankiray izao tsika. Amen. Amfifaliana no mideranazy, amfiompiana no ankalazana, isika rehetra no iraisana, idera mafy iray tompony azy, ampean-tanana eo konity, andao aseho fa iraisika ty. Haleluya. Nino fa niforce nandi ary nipelika anao teo satria nahazo maraindray novao falifaly miaraka amin'ny Jesosy iaraka terazy andeha afaka sitafanao micronao dia andeha sotra ny tompo mivavaka satria nazahoany izao azahoantsika zao tombonandro zao dia mendrika fisaorana sy fankalazana tokoa ny Andriamantsika dia sokafana ny micronao andeha tsika iaraka isaotra ny Andriamanitra. Haleluya. Andeha sy nilaza dia sanatra eo anao Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ranay tsara indrindro. Isaotranao zahay amin'ity maraindraina ity tompo satria mitantananao
indinao minao tombonandro afanay mideranao makalazanao anevonatra ny anaranao Jesosy misaotranao zay antianay tsy angina afafaly ravoravo aminao mandrakarivo zahay Jesosy eny atolotra ny ainao misy fisaorana sy fiderana fankalazana satria anao le Andriamanitra avo indrindra izay mendrika ho ankalazaina tompony fa tsy takatry ny sainay zava-mahagaga izay atolotra ho anay isan'andro ny fahasoavanao ny fahalehibiazanao izay miatra aminay isan'andro tompony mbola azoko anay amin'ny tombonandro sanjoanay fifaliana afahanay miravoravo sy mankalaza ny anaranay dia feno fifaliana tokoa ny fonay Jesosy misaotranao hatrarehetrany zahay satria mitantananao nandritra ny herinandro lasanay zahay omenao fahasalamana omenao hery omenao tanjaka omenao fahafahana mandrakariva ary indrindra mbola omenao fotoana ihany koa anizanay ny asa izay napetraka ao aminay tsiraray aby indrindra fa ny adedy izay napetraka ao aminay Jesosy ka mbola tsy vitanay dia mbola afaka manondra izany zahay ka ny tompo raha tonga eto zahay Andriamanitra dia manotra ny fisaorana fankalazana ho anao ary manokana izao fotoana izao tompo atokanay mba hiderana ianao ka aoka ianao Jesosy malalo manasa anao zahay anatrika feno izay fotoana ataonay eto amin'io izao Jesosy Kristy tompo malalana io tsy misy ninona azonay atao afa-tsy ny anaranao tsy misy ninona azonay iraisana eto raha tsy ianao Jesosy manatrika feno izao fotoana izao ka manigataka fanahy-masonao Andriamanitra ianao no hiasa eto ianao Jesosy no hameno ilay tsiraray avy ianao Jesosy no hampifaly hampiravoravo ny fonay amin'ny alalanao ihany koa tompo dia aoka ianao no hanokatra ny saina sy ny fanahy ny fony tsiraray avy ho feno fiderana sy fankalazananao amin'ny teny dia ny voninahitra ho asandratra anao rehetra ihany ry tompo mpanjakana io halleluja makasitraka ry marary amen dia mbola asiantsika hira anankiray any amin'ny lafiny teknika ihany no mahavelantsika handesany hira dia tiako ianao ho feno fiderana tanteraka ny tompo ho azo ny fananao le ary hira hisaotra any tompo hatrarehetrany tsika hidera azy ameolaka ny fiderana le tsika hidera Kivy mitraka telo Jesosy mifava aza velandresy anao ny adi-panahy aoreno ny finona fa Jesosy enge eo foana ka moa meo laka ny fiderana meo laka ny fiderana meo laka ny fiderana meo laka ny fiderana Kivy mitraka telo Jesosy mifava aza velandresy anao ny adi-panahy aoreno ny finona fa Jesosy enge eo foana ka hoia hoe zay olana be anzany aretina be sanio akivina zany firino foanany avelao anjakany fifaliana Jesosy ny ady fenao angina Fiderane, meu like fiderana, meu like fiderane,
faly jesosy ny aty fenao anginy omeolaka am fiderana omeolaka am fiderana omeolaka am fiderana omeolaka am fiderana dia milaza amintsika hoe inona ozy izy milaza raha tahinika-pona noho ny fahadisoanareo ianareo ka mandevitra amin'izany fa raha fahoriana sy fandeferana dia izany no sitrapon'Andriamanitra. Indray ny tompo dia mety mananatra antsika, indray ny tompo dia mamolavola antsika dia masiaro marary antsika dia ao anatin'ny fahasapantsika ilay hoe marary iny dia mety miteraka ota amintsika indraindray dia hoe raha matsampy ianao fa mety misy ota nataonao tao anatin'izay herinandro zay izay mbola tsy nibebahanao tamin'ny tompo zay tsay no mandrakariva ary andehtsika hanatina azy hiainao izao hira anankiray izao tsika dia ao anatin'ny fin'izay hira zay dia miomana ny fomampananao ary saitsany hoe inona no vahotanana ataoko ka hoeto eo amin'ny tompo dia lareo aminy dia ndehtsika hifona aminy aorian'izao hiran'izao dia manokatra micro tsika mivavaka ary hifona amin'ny tompo isy hira anankiray ary alefan'ny ao amin'ny lafiny teknika. Tena melo tena patunga ifuna minao melo ififuna ku inchi au basa sau chimiavina minao ilu wadalana mamululu mijanga tanga satipefa utana efazao tena melo tena patunga ifuna minao melo inififuna ku inti au basa sao Jesu mifuna Jesu mifuna Jesu mifuna abelao ni fautaku Jesu mifuna
tokoa Jesosy atitonao mbanokatra ny micronao ianao fa tsaroanao fahadisoanao dia loary ho anatrehan'ny tompo izany. Tsaroanao izay zavatra mety hoe mbola mandotondotony akanjo-pananao dia hoety ho anatrehan'ny tompo izany ka ifinao aminy satria tsika dia tsy misy medika na dia iray akory aza fampanota avokoa ary tsy misy afaka ilaza hoe zaho dia tsy nanota ka izany sokafo ny micronao hoety ho amin'ny tompo loary ho amina izy rehetra tsampanao fa tsy namendrika anao fa mamindra ny fombo sady be famindram-po mbola afaka hanadio ny fahotantsika izy mbola afaka ny hamela heloka antsika izy ninona fahotana vitantsika fa na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsiko tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho fotsy tahaka ny volon'olo fotsy. Andesika anaty ny tompo amin'ny alalan'ny bavaka ifona sy angataka fibebahana aminy dia izy hamindra fo aminao. Halleluja. Jesosy tompo ainao tsara indrindra ianao indreto zaho Jesosy manoloana anao indray ary miakoka eo anatrehanao mifanetretena tompo mitondra ny tenana fantatrao izy rehetra nataonay asiaraka ny sitraponao Andriamanitra aoka hamindra fo aminay ianao aoka hamela heloka aminay ianao Jesosy satria zahay ao anatin'ny androm-piainanay eny fa na dia nindray andro fotsiny aza dia maro ny fahotana vitanay na dia tsy takatry ny sainay tompo na dia tsy averinay hoe fahotana lehibe masonao izany na dia tsaroanay mihitsy aza ka ifonanay aminao izany tompo malalo esory aminay izay rehetra mandotondotony akanjo-pananay ary na iza tompo manoka bava amin'izao fotoana izao aoka ianao Jesosy hamindra fo aminy aoka ianao hanasa ny fahotany hanadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Andriamanitra dia teza Jesosy malalo sasao madio izahay mba ho afaka heloka diovy amin'ny alalan'ny rana ho masina tompo ny mpanofonao mba ho tonga olombabao amin'ity aminy ity fa ninona karaza fahotana izay mbola misalisalita na eny amin'ny fitafianay na eny amin'ny sainay tompo na amin'ny vavanay na nentonay ihany Jesosy aoka fongolinao ho esorinao Jesosy ka esory izay rehetra tiavy aminao Jesosy malalo da misy fialonana tompo dia aoka ianao no hampihan'olo izany ho fitiavana Jesosy entompo malalo velominy fananay ary aoka ianao Jesosy hanadio anay tena hoe hadio tanteraka mba ho tonga aminay olona araka sitraponao Jesosy. Halleluja. Voninahitra ny anao tompo Andriamanitra izay rehetra manandratra ny feony izay rehetra manongalika eo anatrehanao tompo aoka voasasana amin'ity amin'ity aoka ianao Jesosy no hanome fanadiovana hanome fovaovao Andriamanitra ary hanamaivana anay amin'izay manavesatra ny tsiraray aty ihany koa. Voninahitra ny anao Jesosy Kristy tompo Andriamanitra io manatena fanafana izay manatena fahadiovana aminao tompo. Halleluja. Voninahitra ny anao rehetra ihany letsika mbola hira anankiray dia Walay petraka eo ambony seza fianganana any amin'ny afo indrindra ny seza fianganana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianane manilay mipetraka ambony ny seza fianganana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianana
amony zao rehetra izao manandratrafa tsy rano tsy rony vato irony fa amin'ny fitoerana Wanilai, ni pesa kamone, sore chizo